Kokoa daholo vehivavy manana zanak'iray manambady mampirafy anahy amin'ny ravaviko ny vadiko. Mifanakaiky ny tranonay sy ny mamany mamako moa zany mazava ho azy dia rehefa lasa miasa dia zay tsy vita zay afaka hifanampiana dia mifanampy arak'izay izahay sy ry zareo. Nisy fotoana nisy olona niteny tamiko fa mampirafy amin'ny vadiko. Patron ihany nanontany ahy izy fa hoe iza hozy izy le tovolahy mitsenanao foana rehefa isakariva dia iza le vehivavy. Dia ny vadiko sy ny zandriko ireo tenenireo. Mampirafy anao hozy izy ny vadinao ary tsy iza fa amin'ny zandrinao ihany. Dia teny tratrako izy roa tratrako ambodiomby tao an-trano ny biridana tsy haiko nanao an'izay rehetra nataony teo egina tsy nateny fotsiny satria ilay olona roa nanakinako ny foko olona roa tena farak'izay atokisako indrindra no namadika anahy teo amin'ny fiainako. Nanao raharaham-pihavanana tao aorian'ilay izy mba tsy hampisin'ny olana satria tsy te hanan'olana tamin'ny ravaviko tsy te hanan'olana tamin'ny vadiko dia nataony raharaham-pihavanana dia nifampiresaka dia nadaboka teo iny raharaha iny. Amin'izao fotoana izao nefa tena tsy mety mino ny saiko hoe tapaka tanteraka ve fifandraisan'ny zareo. Tsy mety afaka atao an-tsaiko ny drakidrak tsara hitako tamin'izay. Dia manapa-kevitra hoe hanapaka tanteraka fihavanako amin'ilay rahavaviko. Dia mangataka torohevitra avy aminareo. Diso ve ara-toka handray an'izay fanapa-kevitra izay dia mankasitraka anareo rehetra. Anonima kely faharoa eto amin'ny ino Ramaeva. Zay. Vehivavy 24 taona mbola tsy manambady. Fanontaniana matetika mahazo anahy eo amin'ny fiarahamonina dia hoe anga mbola tsy hanambady foana, oviana vao hanambady, efa lehibe ianao efa tokony hanambady fa tara vady eo, ohatrohatr'izay. Ny valiteniko matetika maliko an'zareo dia hoe mbola tsy vonona, mbola manangom-bola, mbola ohatrohatr'izay. Tena marina nefa dia tsy izay ilay izy satria tsy izany tsy vonona fa ny olona miaraka amiko matetika olona tsy matotra. Ary izay foana matetika no mampisaraka anay izay ny antony mbola tsy hanambadiako hatramin'izao. Dia fanontaniana mipetraka, fanontaniana manitikitika anahy tiako hanampianareo anahy dia hoe tena marina tokoa ve fa tara tokoa raha ohatra ka izao za 24 taona mbola tsy manambady dia izay no anontaniako aminareo. Dia izay makasika an'iny anonyme iray iny dia soit eo amin'ny commentaire izay afaka hanampiana ho an'ilay olona, afaka torohevitra afaka omenao azy fa hitany eo foana dia misokatra ny commentaire ho an'izay te hiteny rehetra na commentaire négatif na positif dia afaka raisina daholo satria izay ny antony anaovana ilay izy anonyme mba tsy ilay olona no maneho anazy mivantana fa ampitaina amin'ny olona. Dia mankasitraka daholo ho anareo mpanaraka rehetrarehetra dia aza adino miabone, misuivre, mipasitsika. Bisous be daholo. Vao maray mamanay androany dia narabaiko dia nanontany anahy hoe aiza hoy izay mba kadoany. Tsy tetrinareo fa misy kadô efa nomaniko anareo tsara be ao. Dia niteny anahy izy hoe sody hozy izy sakafo indray zany fa za tena efa niteny anareo fa za tsy tia vao kadô hoe sakafo satria ny sakafo hozy izy tsy afaka tehirizina, tsy afaka mba hoe atao souvenir fa zavatra tena mba hoe mitoetra maharitra ny tadiaviko sy mantsy anahy. Efa fantatro zany. Efa nataoko amin'ilay zavatra tena tianareo be mihitsiny. Mandraso kely vetivety hoa fa maloloy be fa rehefa aveo fa tady hivoaka ao anaty trano sahady hoa ilay kadô anareo. Dia tezitra be sady niritina mivoaka. Tsy haiko hoe inona zany ilay mahatezitra anazy amin'izany. Tsy haiko hoe aiza amin'izany ilay tena hoe mahatezitra